Vidéo fanroany androany a hitantarany fanampiany la France ny fiporitsahany Rajoelina. Efa hitantsika moa zany fa Rajoelina olona DJ de lasa tyran, tyran zany olona mpanao didy jadona, mpamono olo zany. Zay ny filazan'ny mpanao gazety frantsay azy a. De hoe naninona la France no anavotra bandy tsisy fotony satria olona DJ ozy izy de tyran sady zay amin'ny fotoana izy ina moa zany mitaky ny zony ny mpianatra sy ny vahoaka de izy tsy nitsitsy mihitsy fa de nandefa ny zandary itifitra lacrymogène amono anagadra tsy zaratsy nataony hitazomana an'io toerana io. De efa fantatry ny olona koa ny ina moa zany ny momba Rajoelina amin'ny fanondranana bois de rose, fanondranana volamena sy ny fangalarana vola amina million de dollars voasoratra amin'ny rehetra ao de tsy mahafantatra an'izany zany de la France fe animba ny imaginy amin'ny zavatra zay hoe la France anavotra criminel zao any Afrika de la France anavotra azy fa nataony la France ano zany tamin'ny izy moa Blaise Compaoré tany Burkina Faso de aveo koa fa fomba la France koa mitaiza dictateur africain hatramizay fa am'izao fotoana zao efa betsaka loatra ny firenena africaine efa niaran'ny la France. Averiko foana hoe Mali, Tchad, Niger, Gabon, Burkina Faso sy rehetrarehetra de efa kian'ny frantsay Macron kian'ny frantsay hoe tsy hainao migérer le ina moa zany le France-Afrique zany politika ampiasan'ny la France hitazomana an'ireo zanaktany frantsay taloha reo zany ina moa zany atao ovolosana foana zany reo zanatany frantsay taloha reo zany de manao politique la France hoe ohatrany hoe mbola andevo la France zany reo firenendreo de reo foana nitazoma hatramizay de mametraka flou eo raha ohatra misy flou tady tsy araka amy la France de la France mandeha mamono azy ohatrany ka ny izy moa Bob Denard nirahana foana nandeha namono président tany Afrika tany ny fantatritsika ngaminy eo akaiky atsika eo tao Comore namono any Ali Swahili de namono any Ahmed izy moa Bob Denard teo akaiky teo mercenaire de nesorona la France tsy efa trop loatra zavatra atao Bob Denard sady zay koa tao Comore tao le zany garde présidentielle de nefany tamin'ireo fotoana regny Afrique du Sud apartheid anatin'ny apartheid anao politika ny fanavakavavam-bolokoditra de nisy embargo international amin'ny tany Afrique du Sud de tsy afaka manao commerce mihitsy de alefa ny Comore le entana modina de isa moa satria Bob Denard zany manana passeport diplomatique sy ny ina zany pouvoir total aminy la France de modina any nina moa zany ny enta rehetrarehetra miarany embargo de lefa ny Afrique du Sud de fantatry ny erizao tontolo zao zavatra zany de ratsy be ny position la France de nesoriny Bob Denard de tam'izany fotoana zany la France mpamono an'ireo président africain reo de mamana an'izay dictateur ohatrany any Rajoelina io de manana jereo ohatrany Omar Bongo manana trano chateau miezinezina en France ny vahoaka any Gabon masikiny de ny pétrole ny izy moa Gabon la France mipompe anazy Elf sy Total de président dictateur reo zany taizany la France asainy manao ny aferetretra de miasa ao la France zay ny ka fa tam'ty Rajoelina ty zany efa tsy mety tsy olo le zay efa ratsy ny position de la France amin'ny eran'izao tontolo zao de tsy possible atsony tsy tokony ipetsapetsa mihitsy zany la France hoe anavotra ny Rajoelina de naniny la France mbola nidikizo am'le zavatra zay satria ny conséquence zao ny tanora surtout ny jeune da tena tsy mirevy la France atsony efa betsaka ny sentiment anti-français amin'ny Afrika rehetrarehetra iny tsy mila la France atsony ny africaine de tsy tokony ampiana ka ny anoezan'ny frantsaitsina ny Macron de arrogant loatra manambany loatra le africain ny fomba fitenina
ny fifandraisana amin'ny africain zany tsy ho atao égal ohatra nataon'ny Poutine amin'ny africain ny fanampy ohatra zao fa traité lery ohatrany hoe une merde jereo mizara tenin'ny Macron tamin'izy le nanao ino moa zany interview tamponao gazety ta malagasy hoe ahoana ny eritreritrao ahoana fandehan'le ile parsa Macron dozy izy hoe tsy zany manahirana ny gasy am'izao fa resaka calme manahirana ny gasy de zany fanambanina be tena fanambanina be zany hoe le izy zany mahafantatra ny zavatra tadiavin'ny gasy zany problème anareo fa le parsa zany asetirana nefa droit tanteraka le parsa ile parsa de aveo koa Macron farany teo mbola namely koa hoe ozy izy hoe nantaniny mpanao gazety hoe azonao confirmer aveo hoe avion français naka ny any Rajoelina teo any tozy izy hoe za tsy miconfirme an'izany zao fa nina moa zany ny azoko ambara aminareo de tokony hanaja ny ordre constitutionnel gasy za manana affection be amin'ny tanora malagasy jeunesse malagasy nos amis makatsy makaroa nefa izy eo ho mampitsoka dictateur criminel any Rajoelina criminel tokony irendre compte amin'ny justice malagasy de Macron manala azy eo de mbola sany lery mitenen'izany hoe affection de hoe c'est ino zany pour les intérêts de malgache ozy teneny lery intérêt amin'ny gasy ny stabilité politique déséquilibre makatsy makaroa ny intérêt ny gasy ve nampitsotsoany any Rajoelina bref de ahoana fandehan'izy zany Macron fa tokony tsy hiditra amin'io zavatra io mihitsy hoe kitikitika any Rajoelina efa ratsy passeport efa tena simba tanteraka fantatry ny olona eran'izao zao mpangalatra any Rajoelina sady mpamono io répression nataony tamin'ny any io misy 36 morts centaine de blessés misy bébé anakiroa maty de en plus n'zany reny lacrymogène reny kay la France fournirany reny de la France zany manome bomba amin'le malagasy de sady zay misy frantsay tao tafitifity anatin'izy soldat frantsay tanatin'izy zay fandehan'izy de ahoana no fandehany natonga ny Macron mbola niditra nanavitra ny Rajoelina ny tena marina hony na de nandeha tany Madagasikara Macron fa tsy de reven'ny Macron loatry any Rajoelina satria Rajoelina be vinany manomboka manantona ny Rosiana any Rajoelina misy resaka volamena sy militaire russe Madagasikara sotra zany de tsy revely lery de jereo le tamin'ny position Madagasikara tamin'ny guerre Ukraine zany samy miteny daholo tany amin'ny Nations Unies ahoana ny hevitrareo ka zao so de ny gasy miteny hoe zay neutre de efa afabaraka Macron satria i any Rajoelina olona akono izy moa alikany patron izy alikany Macron Rajoelina de raha ohatra le alikany Macron no tsy manaraka ny position ny ino moa zany l'Occident par rapport amin'ny Russie tokony anakihana ny Russie zany hoe zao nefa tsy anaraka de afabaraka Macron par rapport amin'ny namany amin'ny OTAN reo ho jereo ty alikany laty Macron jereo zavatra ataony de en plus n'zany i Rajoelina koa tsy nanaiky ny idirany ny base militaire française tao de Gaulle de indrindrandrindra le any Rajoelina nikitikany ile parsa de farany koa de ny position gasy tany amin'ny mikasika ny Israel de tsy reven'ny Macron io fa sady efa ratsy passeport any Rajoelina tsy reven'ny Macron de tokony tsy hanavitra ny Rajoelina izy fa nino izy mbola hanavitra ny Rajoelina satria Sarkozy fantatra moa Sarkozy fa iny gadra homaly nitika ny gadra président veranga de fena mikolokolo ohatry zany corruption corresponde any bigadrana Sarkozy de fina namany Rajoelina tailea de azony Sarkozy zany natonga ny Macron obligé tsy maintsy aminy satria natafiakatra ny Macron tamin'ny fitondrana de Sarkozy manana kamareketra tamin'ny droite tao nanampinampy anazy da fiakatra de any Rajoelina nialiny le 11 octobre tsisy mila anazy tsony efa nilaseny namany any Rajoelina sy nitsoka daholo ny namana akaiky de netraetra de izy zay tavela tao amin'ny palais tao de savo hitaka any Rajoelina ny panika tamin'ny andro alina an'iny de
misy famarina azy le teny Andro Rajoelina hoe misy mifofony aiko misy mifofony aino tamin'ny anina satria tena zany fa andeha tao hoe ny garde rapproché rehetrarehetra de samaritaky le ry de miantso amina France aona atsony Macron tsy nety Macron fa Sarkozy natsolo le ry de anaova le ry menasy inona menasy nataony Andro Rajoelina tamin'ny Sarkozy de hoe avokako ny affaire maloto rehetrrehetra nataotsika raha vo inona moa zany raha vo tsy alailisana eo atao zany raha vo tsy ampilesana zany mitsoky eto satria Andro Rajoelina nanome commission isan-karazany any Sarkozy sy ny fianakaviany sy ny namany rehetrrehetra amin'ny alalan'iza moa tsy important le olona le maniarinao perso ngamba tsy diso tsy important de menaseny Rajoelina zany raha vo tsy ailana eto de tena aotsako nareo de Sarkozy efa ohatry zany ny dossier maloto makasikasy ao ny affaire ny rétrocommission ny sous-marin tany Karachi nisy attentat tany nanao kolokolo araka tamin'ny zareo indien Pakistan hoe vidio ny sous-marin frantsay reto de omena commission nareo dirigeant efa manao vidin'io de tsy nomeny la France satria niova ny gouvernement de teritra ny izy moa ny pakistanais de napoka ndrala hôtely misy expatrié misy frantsay 400 maty ao am'le hôtely tany defa naloto izy amin'ny affaire ny Karachi naloto Sarkozy amin'ny affaire ny Kadhafi i Kadhafi nanao ino moa zany nanome vola leny anaovana campagne électorale maloto iny amin'ny affaire ny Big Malion nanao campagne de nisy surfacturation malversation financière maloto le ry tamin'ny commission avy tamin'ny Betancourt ohatry zany ny dossier maloto ny Sarkozy karaha ohatra mbola ampidirina indray hoe Andro Rajoelina nanambosaka ny secret-ndray Sarkozy de fa trop satria zao ny olona ny manodidina ny Sarkozy mangataka libération conditionnelle ny Sarkozy izy midoboka anaty figadrana any ka raha mbola miampy an'izay indray de korapaka latsatay Sarkozy de niantso Macron zany nampela tamin'ny inona moa zany tamin'ny tafakatra la fitondrana de mba zao mba avoty zany avoty zany de ina navotana la de hoe avoay ao kitsokay Andro Rajoelina fa maty eto raha mbola avoky zay affaire zay de iny Macron de obligé satria akamy Sarkozy de nalefa hoe inona moa zany avion militaire nalefa de ny premier ministre am'izao fotoana zao mihitsy no karakara opération de miaraka amity le sipa le conseillère spéciale ny Andro Rajoelina ty le hoe Lova Rinel double nationalité izy iny nanao candidat na député tany Seine-Saint-Denis fa tsy lany de iny sipa iny zany sipa gasy iny zany no niaraka l'opération hoe ahoana navotana Andro Rajoelina de resaka la réunion ny ino moa zany deuxième régiment de l'infanterie parachute la réunion commando nalefa anaty avion militaire andeha akany izy moa Rajoelina de zay nampigeseste ty maire la réunion ty hoe zay miresaka tany a Paris miresaka la réunion Madagascar fa raha misy oaoa de petanay andray andaka zay misy ombilay le ry ohatrany hoe any le ry Madagascar ny ordre azondreo commando reo akandrady Rajoelina reo de hoe raha va misy oalaoala amin'ny inona moa zany ny miaramila gasy na ohatry zany de tifitra zala amin'ny territoire malagasy avion militaire français tsy afaka misidina de zalany ray ny menace raha va mihetsika hoe ny miaramila gasy de tifitra zala tsara regny zany de njaro nataon-drala satria ny eritreritry kapisaty ity Patrick Randrinerina ty de hoe samboriny Andro Rajoelina satria misy amina dizaine de millions nangalariny Andro Rajoelina ka tokony samboriny Andro Rajoelina tsy avela mivoaka zay ny tena nampanikany Andro Rajoelina iny hoe misy mifofony aiko so de ho samborina de nanao négociation la France tamin'ny izy mo colonel Michael Randrinerina hoe alors raha izy itsoka fa ina moa zany en contrepartie de ampiny la France ny nareo miaramila kapisaty amin'io gouvernement vaovao io fitorana vaovao io zany
resaka amin'ny lafiny logistique, resaka ampiana financier sy lafiny politique zany soutien la France. De vita mifanarahana fanaraka zany hoe aloha Andry Rajoelina itsoka hipritsaka. De iny niala avy tany avy ny hélicoptère-ny Andry Rajoelina de tany Sainte Maria de tonga ny commando ina moa zany frantsay amin'ny avion en La Réunion, de tonga La Réunion de jet privé de en Dubai. Zay ny fandehan'izy izy. Saingy ny olana tamin'ny Kaposaky reto dia fanarahana anatin'le fanarahana izy navelatsoky iny de hoe rehefa tonga any anao de midémissionne. Tonga tany Andry Rajoelina hitanao ihany takaka tsy tendiky ny démissionne le ry de romotra hony i colonel Michael Randrianirina romotra hoe tabe koa ny adelery zany de nanometseny la France nareo mitsokomba amin'ny izy mo tsokombakomba amin'ny olona mpamono ohatry ny Andry Rajoelina. De inona moa zany zavatra mbola tsy voateny koa ato de aveo ty lova Rinel tena de tany Madagasikara de nivony araka amin'ny diplomate miaraka amin'ny ambassade de France, ambassadeur frantsay de mo déclaration hoe Andry Rajoelina mbola eto toerana makasy makaroa nandainga zany nandainga tamin'ny gasy zany nefa fantatry ny ambassadeur la France sy ty lova ty fa efa lasa Andry Rajoelina. De jereo amizay gêné amizay la France de tonga ny investiture ny président colonel Michael Randrianirina de nantany mpanao gazety izy mo ny ambassadeur la France hoe azafady raha sy mbo mantany kely de tena gêné feoko ny déclaration za tsy miresaka mihitsy satria tena menatra be zany ny ambassadeur la France hoe nampiritsaka an'ireny olo reny ary le fantanina mapetraka ny mpanao gazety tsy fa tsy zany mihitsy mikasika an'izany hoe nareo nampitsoka criminel. De zay fandehan'izy de miaran'izay rehetrarehetra ihany le ina moa zany le fitsoahany Andry Rajoelina afaka anazy teo satria ny Amerikanina kay efa miandry ny Andry Rajoelina hoe vo tsy président eo de injenay ny resaka Boeing 777 de any amin'ny Ravatomanga ny voalohany ary io zany fitazomana ny Ravatomanga io zany fahitako azy de mety ny Amerikanina ny ambadiky io hoe vo miala eo de samborona ary mety tsy haiko koa nampitsoka lery fa tsy afaka anao ninina izy teo satria mbola la France miaro Rajoelina frantsay de teo amin'ny anona teo de hoe ny Amerikanina niandro hoe injatra colline ataondro lany ty resaka Boeing ty de petahatsika io ny Amerikanina manenjika an'io. De zay zany angamba ny azo ambara amakasika ty le général Hélisson ty lazainareo fa hoe io tsy manjary so kay général Hélisson io zavatra pro-russe tsy tia la France kely daly io. Bravo général Hélisson zay mivolaza mpanao gazety frantsay satria lery zany misy président Niger tsy haiko général izy na colonel izy miaramila niaraka académie militaire tamin'lery de io zany tena tsy tia frantsay be io de ino efa manatra la russe de Hélisson zany miaraka hevitra amin'io de tady anatiny ny Russie de atahoran'ny frantsay Hélisson fa nalazainareo fa io mpamadika lery bandibony lery ka bandibony lery. De ny zavatra so raisina amizay zany de hoe zany zavatra ataony frantsay manavitra criminel nefa olo mambotra pirenena mpangalatra mpamon'olona de tokony rendre compte amin'ny justice malagasy de frantsay no manavitra azy au lieu de ina moa zany anampiny gasy reto tanora maty ny lacrymogène sy maty ny bomba reto mba ananana ny droany de zay ny ataony la France ka anjaratsika mieritreritra amin'ity fitiavana frantsay ty na mbola ano iarasa amin'ny frantsay tsika na aka zorony amizay mba hitady zavatra hafa ohatrany hoe Russie ny grande puissance satria raha tsisy grande puissance tsika tsy afaka miala amin'ny la France ohatra firenetrehetra reo fotoanany zao fa tonga ny premier ministre vaovao sy ny ekipa rehetrarehetra zay pro français namany la France sy namany karana reo manao manœuvre be de be zao zany satria la France manao zay tous les moyens hitazomany Madagascar amizao fotoana zao ka raha amizao fotoana zao tsy afaka miala tsy manaholotra miala de zay ny nataony mbola andevo la France foana tsika andevo hatramin'ny farany angereny la France tsika sura daholy.